vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran Ny tapamin'ny faharoa tsy dia lava intsony. Halleluja. Rehefa avy eo tsika hivavaka ho an'ny firenena, hivavaka ho an'ny inona hoe firenena. Reo fanatsy Afrika reo atao amin'ny territoiren'ny Afrika. Tsika moa inona tsika io? Afrikanina aty amin'ny continent afrikanina tsika. Misy fanao izay fanahy miady an-trano mpandatsaka rà na be korotana sy ny rehetrarehetrarehetra io tady hanapotika ny firenetsika hosakana atsika androany ty androany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mino ianao dia manao vamainina mafy. Amen. Resy lahatra ry havana fa tsy tokony hisy korotana zany eto amin'ny firenena eto. Firenena misy fahasoavany ty firenena misy atsika ty. Za hivavaka androany, ianao hivavaka androany. Fantarareo tsara ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Satria malagasy, satria ianao malagasy dia hisy fitahina epita amin'ity firenena ity amin'ny alalako sy amin'ny alalanao. Mino an'izany vetinao. Fa zany ny fanahy miasa ty Afrika ady an-trano miaramila mifampitifitra, olona mifampitifitra, fandatsahana rà tsy ho ambinina eto amin'ny firenena zany. Misy tenin'Andriamanitra nivakitsika teo amin'ny Jaona 3 manao hoe andininy 9 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Vakitsika ihany atao amin'ny Lioka 7:20. Lioka 7:20 eo amin'ny andininy 12 manao hoe ary rehefa nandreany zany teny zany Jesosy dia hoy izy tamin'ny raha lehilahy mbola diso zavatra ray loha enao amin'ny ny fanananao rehetra ka zara ho amin'ny malahelo dia hanana rakitra ny an-danitra ianao ary avy manaraha. Atao Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 andininy 7:20. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Atao inao ny mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Ary indro zao momba anareo mandrakariva mba rahampahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Misy zavatra anankiray raha lasy anabavy zay manavesatra ny fon'Andriamanitra izay devoir atsika. Inona atsika hoe devoir tsy maintsy ataotsika zanak'Andriamanitra. Devoir tsy maintsy ataotsika pino dia ny amonjy fanahin'olona, ny amonjy ny mpanota, ny amonjy ny mpisotro toka, amonjy an'ireny mpivaroteny ireny, amonjy ny olona mpiloka, amonjy ny reny mpifokarongony, amonjy an'ireny olona miteraka tsy manambady ireny, amonjy an'ireny olona voafatotry ny oziny, hamonjy an'ireny olona manompo sampy ireny, hamonjy an'ireny olona voafatotry ny herin'ny maizina ireny. Misy zavatra miandry atsika asain'Andriamanitra ataotsika dia ny amonjy an'ireny olona ireny.
teny aninona hoe azavady amonjy an'ireny olona ireny hamonjy an'ireny olona ireny agnisan'ny zavatra namangina Andriamanitra rehefa nanomana toriteny dia izao ny problème amin'izao mpivavaka ankehitriny izao izy mpivavaka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mahalala ny droit fa tsy mahalala ny devoirany averiko ny olany kristianina amin'izao vanim-potoana izao mahafantatra ny droit ina moa le hoe droit ina moa zany ny zo mahalala ny zoany ny zoako meonay an'iny hanina saza ao atinay zany ny zoako eo anatren'Andriamanitra mananjoa ho sitrana mananjoa ho delivreta mananjoa handray valim-bavaka mananjoa ho tahidin'Andriamanitra mananjoa handray an'ity mananjoa satria zanak'Andriamanitra dia manana zoa hiadatra ao amin'i Jesosy ho salama ao amin'i Jesosy zoa atsika zany droit atsika zany zoa atsika droit fa ny olana fatatsika ny droit fa tsy fatatsika ny devoir fatatrao ny devoir zavatra tokony ho ataonao eo anatren'Andriamanitra hatramin'ny zazakely ao an-trano tompoko dia manana devoir anjara zoa zazakely ny etoana écolage zoa zazakely nomena sakafo zoa zazakely ny milalao zoa zazakely ny karakaraina ny fianarany fa tsy hoe droit fotsiny na manana droit izy manana zoa izy dia tsy droit fotsiny fa manana devoir ihany koa izy mila mahay izy any ampianarana mila afaka CPE izy mila afaka BPC izy mila laharana voalohany izy halleluja halleluja ohatr'izany ny plastika eo anatren'Andriamanitra tsy le droit anao fotsiny tsy le zoa anao fotsiny fa misy devoir teneniny eo anilanao manana devoir ianao anatren'Andriamanitra manana devoir ianao anatren'Andriamanitra aridina ny devoir atsika ny devoir atsika dia ny hamonjy ny fanahin'olona amen mbola be da be olona very ry havana mbola be da be olona very eto Madagasikara any anatin'ny bara efa maro ihany tsika ato amin'ity vahoan'oloko ity ao amin'ny 3 frères zao grande salle anankitelo feno olona anankefatra hatrary amin'ny tansolé ary akarobatary efitra telo sa roa safiry ny efitra ao hatrary ny tokotany feno olona antrano fivavahadina vahoan'oloko eto Antananarivo eto Antananarivo ville fotsiny misy 50 no isany ny any Itosy fotsiny ny trano fivavahadina vahoan'oloko anankivalo no isany ataovy halleluja ny feno any amin'ny faritany rehetrarehetrany tamin'ny herinandro zay tany Tuléar taiza hoe Tuléar feno fiangonantsika ao Tuléar ao tapitanana ny Tuléar fotsiny misy sampana anaky 5 asiviteka mafy zany raha lasaina ao tapitanana ny Tamatavy fotsiny misy sampana eo amin'ny 10 sa eo amin'ny 20 latsaka eo ao Tamatavy fotsiny ao amin'ny tapitanana fa tsy adiny amin'ny tsy any ambanivohitra efa feno fiangonana vahoan'oloko fa na dia efa feno vahoan'oloko azy dia mbola feno olona mpanota ihany koa feno olona mbola very ihany koa feno olona mijangajanga ihany koa ary reny ny asain'Andriamanitra asain'Andriamanitra ny resaka tamin'ny Petera Jesosy ary zao ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera Petera tiava ianao dia hoy Petera eny tompoko tia anao aho dia zao hoy Jesosy raha tia ary ianao dia endraso ary ninao izy endraso ary ny ondriko intelo Jesosy nanao an'izay tamin'ny Petera endraso ny ondrikeliko karakarao ny ondrikeliko vonjeo ny ondrikeliko endraso ny ondrikeliko hoy Jesosy eo Matteo 7:20 mivakitsika teo mandehana iadinareo any amin'izao tontolo zao dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra raha lasianabavy enoina zao fampianarana zao hoe tena makarirary an'Andriamanitra ry havana mahita an'ireny olona mbola miainao anaty fahotana ireny mahita ny olona miainao anaty adalana mahita ny olona ao anaty toka rongony manala zaza manompo sampy te hamonjy an'ireny olona reny Andriamanitra te hamonjy an'ireny olona reny Andriamanitra tsy araka le eritreretintsika azy tsika io na dia mpivavaka ary ratsy toetra indraindray ratsy toetra trentsika indraindray tsika raha mahita olona mamo hozontsika reny olona mamo reny
aloha mihitsy ho fatony tokany ianao no miteny an'izany fa Andriamanitra malahelo ny olona io ary ny tian'Andriamanitra amin'ny olona io tsy ho fatony toko zany fa raha ho faty ihany io dia mibebaka eo aloha vao maty dia ho tonga any fiainana mandrakizay. Amen. Itsika ny manozona olona, tsika ny kristianina fa manozona olona. Raha mahita mpivarotena tsika dia hozonitsika, latsaitsika toy ny mpivarotena ratsy toetra tsisy latiny reny aza miarabany reny. Ianao tsy miarabany reny fa Andriamanitra tia an'ireny olona reny. Tia mpivarotena Andriamanitra, ny fivarotan-tena ny tsy tiany fa le mpivarotena maninona Tiany. tiany. Ianao ny tsy tia an'ireny dada rabe reny, ny fanompotsy sampy ataon'ny dada rabe ny tsy tian'Andriamanitra fa i dada rabe io maninona Tiany. tian'Andriamanitra. Ianao koa ane mba nanoty iza tamintsika rehetra ny tsy nanota. Rehefa nentina teo amin'i Jesosy le vehivavy anankiray azo tanana ny jangajanga, nentina teo amin'i Jesosy. Ny lalàna ny Israely, lalàna ny Jiosy, izay vehivavy tratra ny jangajanga mbody omby, tratra ny varoteny, dia toraham-bato zany vehivavy zany. Efa nanomana vato daholo ny Jiosy rehetra, nanomana vato. Nentina teo amin'i Jesosy le raha vehivavy. Jesosy ity vehivavy ity azonay tanana ny jangajanga fa le lehilahy lasa nandositra any tsy tratranay fa ty tonga dia tsy hafanetsika azonay ty aka araky ny lalàna toraham-bato izy ho faty. Fa mba ahoana ny hevitra ao Jesosy anontany anareo ato, nampirosian' Jesosy ve reo olona hoe toray vato any fa ratsy toetra? Tsia. Nampirisian' Jesosy ve reo olona reo hoe toray vato any ho faty fa zay ny lalàna? Tsia. Tsia. Ahoana ho Jesosy tamin'ireo olona ireo? Izay tsy nanota taminareo ny maninona? Okitorabato azy. Izay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany. Iza ny tsy nanota? Iza mbola tsy nanota? Iza ny tsy mbola nanao ratsy? Samy efa nanota daholo. Voalazany Baiboly ny ala moramora teo anatrehan'i Jesosy sy ny olona rehetra, sady nandray an'le vato, nanipy an'le vato hoe ohatran'ny tsisy paiky tika, dia sady nanipy ny vato daholo. Dia voalazany Baiboly fa niala hatramin'ny zokonjokony hatramin'inona? Zandrindrandriny. Inona tonga ny olona ny teny hoe manao fialan'ny inona? Fialan'ny Jiosy. Ny zokojokony ny ala tsikelikely, ny avy eo ny zandrindrandriny ny ala tsikelikely. Halleluja. Halleluja. Satria nahatsiary fananinona? Nanota Efa nanota daholo. Kanefa nafinaritra ry havana, na dia tao naty fahotana renao, namony vady ianao, mpisotro toka ianao, mpisotro labery ianao, mpiloky ianao, nefa tian'Andriamanitra ianao, novonjeny Jesosy ianao, nafahany Jesosy ianao, dia ianao tonga mideran'Andriamanitra eo, ianao tonga mpanompon'Andriamanitra io. Ataovy halleluja mafy zany. Halleluja. Misy aminareo reo ny rahalahy, raha nisan'ny vehivavy miaraka taminao tsy voatanisanao tsony. Raha nisan'ny lehilahy miaraka taminao ny ranabavy, nisy vehivavy anankiray izay nanontaniako tany Tamatavy. Impiry efa nanambady ianao zay hoa? Tsy efa impita amby folo ve zay pastera ozy izy? Vehivavy izy amin'io impita amby folo izy nefa nanambady. Fa nafinaritra, novonjeny Jesosy zany vehivavy zany. Novonjeny Jesosy zany vehivavy zany. Tao anatin'ny rongony ianao, tao anaty adalana ianao, tao anaty fahotana ianao. Fa izao nisy fitiavana an'Andriamanitra nijery ianao, onen'Andriamanitra nijery ianao, nalahelo Andriamanitra nijery ianao. Tao anao tanatin'ny adalana iny mihitsy. Ozy Jesosy, andeha hanolotra ny aiko aho, hanolotra ny rahako aho, andeha ho faty eo ambony hazo fijaliana, amonjena ny lehilahy io, amonjena ny vehivavy io. Dia io ianao tonga mpanompon'Andriamanitra eto. Raha resy lahatra manao halleluja. Avere zao hoe Jesosy misaotra no fitiavanao aho, misaotra no famindramponao aho, tany anaty lavaka ny nakarinao. Misaotra Jesosy. Amen. Asina orakoraka. Tao anaty adalana ianao fa tsy nanary ianao Andriamanitra, tsy nafoy ianao ny Tompo. Ny mampalahelo anefa amin'izao, raha mahita olona mba manao ratsy ianao, aleo faty any mihitsy, aleo faty any mihitsy. Raha mba ianao moa nataon'Andriamanitra an'izany teo aloha. Raha mba misy olona sendra mba solafaka, mampirafy,
dia hozoninao reny olona ireny. Raha mahita mpilalao-ody ianao dia hozoninao le mpilalao-ody. Eno tsara ry havana, ny fahavalontsika tsy le mpilalao-ody fa le ody ratsy ampiasainy. Inona hoe ny fahavalontsika? Tsy le mpilalao-ody fa le ody ratsy. Tsy io mpijangajanga io ny fahavalonao fa le inona? Fitsangatsangana. Le fijangajangana taona. Fa Jesosy raha nahita le vehivavy nijangajanga dia tsy nitorabato azy fa tena tiany io vehivavy io. Raha lasaina mbavy, mahita olona ratsy toetra be da be ianao manodidina anao, mahita olona ratsy fiaina ianao, ratsy fitondran-tena ianao, mpangalatra ianao, mba ahoana ny fijerinao andreny olona ireny? Hozoninao ve izy sa mitondra mambavaka azy ianao mba hovonjen'Andriamanitra izy? Hozoninao ve izy sa mba mivavaka ho azy ianao amonjen'Andriamanitra azy tahaka ny namonjen'Andriamanitra anao? Fa itsika indraindray rehefa voavonjy dia ohatrany tsy te halala, fa avela hovery ihany zay hovery, fa za aloha efa voavonjy. Manana devoir ianao. Mandehana any amin'izao tontolo izao dia ohatra tovy mpianatra ny firenena rehetra. Ripetera, moti hava ianao, raha tia ianao dia ahoana? Andraso ny ondro. Endraso ary ny ondro keliko. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny inona? Tsy very. Zanany lahatokana, tady dio ry havana. Tsisy olona tsara sy marina isika. Tsisy tsara sy marina isika na iray ary. Kanefa zao ny nafinaritra. Na dia tao anaty adalana sy fahotana ianao, dia nomen'Andriamanitra atsika Jesosy mba hamonjy atsika. Elay. Raha lasiana bavy aty ilaza abinao io rafozanao ratsy toetra io io rafozanao ratsy toetra io le toetra ratsy mila délivrenao, fa io rafozanao io mila tianao io mba hovonjen'Andriamanitra, mba ho afahan'Andriamanitra. Amen. Tena tady dio zao, faly ny devoly raha manozon'olona ianao. Faly ny devoly raha manozona ny rafozanao anaty fanompoantsampy ianao. Alohany mihitsy ho faty any mihitsy io rafozam-bavy koa, io rafozan-dahy koa, miaraka amin'ny fanompoantsampiny. Ny devoly mifaly amin'izany, fa Andriamanitra malahelo. Raha misy olona ray very any amin'ny elo, raha misy olona very any amin'ny elo, satria tady dio zao ry havana, tena misy ny afo be. Teneny ny ao anelanao, tena misy ny afo be hoe. Tena misy ny afo be. Eno zao fampianarako zao. Ary ny afo be dia nomanin'Andriamanitra ho an'ny devoly sy ny anjeliny, ho an'ny devoly. Ny devoly tsy isy famindrapo-tsoto. Fa ny mampalahelo ny devoly tsy te handeha ho an'ny rery. Dia alefa ny devoly ny afo be, izy tombony olona hiaraka amin'ny any. Ary miraharaha be ny ry havana. Zany ny ampaherezako anao, aza atao fafinaretanao anao ny mahitany hoe fa enjana tompoko zany afo be zany. Afo tsy hoe ny ray andro, tsy hoe may ao anatin'ny ray volana, tsy hoe may ianao ao anatin'ny 5 volana, tsy hoe may ianao anatin'ny 5 taona dia aveo afaka ao. Zany any ampaherezako ny olona. Tsy mampaninona raha mbola migadra ny tsy afay ianao tsy olan'izany. Raha mbola migadra ho atabimora ianao tsy olan'izany, fa raha mbola migadra ho atabimora ianao, mbola misy fanantenana amin'ny fiainanao. Ataovy aleloia aza. Alleluia. Raha mbola migadra ny tsy afay ianao, mbola misy inona hoe? Fanantenana. Fa rany amin'ny afo be. Tsisy fanantenana tsony any amin'ny elo. Tsisy fanantenana. Tena misy ny fahaverezana. Ary rehefa averiko ombenombeno manome fanazavana tsotsotra, fa ty fanazavako ty dia fanazavana maivana dia maivana. Fanazavana manahoana hoe? Maivana dia maivana. Maivana ty fahazavaiko amin'ny fomba tsotsotra. Ity maha-olombelona antsika ity dia mizara roa. Ao ny nofo dia ao ninona? Fanahy. Fanahy. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia vovotany namoronany azy. Vovotany. Dia avy eo nasian'Andriamanitra inona? Fofonaina. Fofonaina. Dia lasa inona? Olombelona. Lasa olombelona. Safia zany, rehefa miala amin'ny fofonaina dia miverina inona tsika? Vovotany. Vovotany. Iny le fofonaina nomen'Andriamanitra, iny le fanahy. Iny le fanahy tsika. Ary iny le fanahy iny no tsaraina ny ray andro any. Ity nofotsika ity, ianao tsara zao fampianarana zao Ity nofotsika ity hiverina hivovoka. Vovoka ianao ka hiverina ho amin'iny ray.
vovoka Verina ho vovoka ianao anaty fasana. Verina ho vovoka ianao ary ho levinao ianao. Fa lay fanahinao, le tenina maha-olona anao, dia ho tsaraina eo anatren'Andriamanitra. Ka na ianao ho any paradisa ho any fiainana mandrakizay, na ianao ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Dia raisiko ohatra hoe manofy, fa iny tena ho azontsika tsara le hoe manofy, fa mbola veriko ihany. Tena maivana zany fanazavako zany. Maninona hoe? maivana. Raha miteny nofy aho zany dia ohatrany hoe zavatra maiva kely, fa tsy mitovy amin'ny nofy izy, fa nofy ny azahoanao azy. Eno ny fanazavako. Izy nefa nanofy atsangano hoe ny tanana. Alleluia. Jerenareo nge rehefa manofy ianao hoe ka nofy tsara. Nofy manao hoe nofy tsara. Jerevy rehefa manofy ka nofy mafinaritra. Tiana ho tapahana sa tsy tiana ho tapahana? Tsy tiana. Tsy tiana ho tapahana. Satria tohizana. Ary sanatria tapaka kely ary dia tiana ho atao inona? Tiana ho tohizana. Tohizana. Hoe nanofy fotony hoe lasa nitaingina aeroplanina, dia nakany andafy, dia nitsangatsanga, dia tena nanofy, dia tena entina hoe dia tena alleluia, alleluia, tena tafita ihany ahy. Nanofy natao mariazy ahy, dia tena pasterery tiana mihitsy ny nanamasina amin'ny mariazy, dia fian'olona misakafo be, dia tany amin'ny ilitaonina hono ny sakafo. Tena le tanora zazavavy ireny moa matetika manofy an'izany. Dia raha sanatria tapaka tampoka hoe minana vary amin'izay, minana vary amin'izay, na efa manadala mihitsy amin'azy. Mbola tiana atao inona ilay izy? Tiana ho tohizana. Satria mahafinaritra be. Manofy ianao hony nahazo vola be, tonga tena 1 million, tena nangana trano. Nanofy ianao nahazo tomobile, dia ianao mihitsy misôfera. Alleluia, miaraka amin'ny akona. Misy manapaka tampoka ny nofy. Aza manadala anao. Ny tena marina nefa nijerenao tsara. Ianao matory eo ambony fandriana, fa le fanahinao zany nitaingina inona? Tomobile. Le fanahinao zany manofy ohatran'ireny hoe atao mariage. Le fanahinao manofy hoe any amina trano salon tsara tarehibe. Ianao manofy hoe lasa tena ianao ny voalohany eo am-pianarana, akaiky ny président hony ianao. Manofy ianao hoe lasa zosozozo. Tena hoe nofy, tena hoe tsy azo tapahana. Nefa ianao eo ambony fandriana, ny vatanao aiza? Nefa ianao mahatsiaro ohatrany hoe aiza? Manidina any a Frantse, mihinana vary, indrindrandrindra hoe le mihinana tena hoe tena tia trondro saosy ireny ianao, ka manofy mihinana trondro saosy miaraka amin'ny roana lasopy tsara tarehy. Aza manadala aloha mbola mihinan-kanina. Nefa inona ny hanina hoaninao eo? Fa ianao ary matory fa le inona ny maninana? Le fakina. Ohatr'izay rehefa ny paradisa. Ny vatanao levinao apasana, fa le fanahinao tonga amin'izany tanàna feno fahasambary, feno fiadanana. Tsy te hiverina any ambonin'ny tany intsony aho. Eto ny misy fiainana mahafinaritra. Tsy te hiverina intsony eto avy. Alleluia! Alleluia! Mafletehaka. Mazava sa tsy mazava? Mazava. Iza nefa nanofy tsara ohatra zany atsangano ny tany. Alleluia. Dia izy aby mihitsy le hoe raha tapaka le izy, dia avy eo tena hoe aloha tohizana izy. Alleluia. Dia jerevony iray rehefa manofy ratsy. Mijaly ianao rehefa manofy ratsy sa tsy mijaly? Mijaly. Manofy tifirin'ny polisy amin'ny basy, ambalina ny mpanendaka amin'ny antsy ny tendanao. Manofy ianao hoe tontolo ny omby. Manofy ianao latsaka any anaty kabinet, dia nitenda kelinao ny sisa nompotra. Rehefa manofy an'ireny ianao, tiana ho tapahana sa tsy tiana ho tapahana? Tiana ho tapahana. Ary raha tapaka iny, misoratra izy ay tena nofy, tena misoratra. Fa tsy mieritreritra intsony ianao hoe aloha tohizako tsara izy teo, aloha tohizako. Manofy ianao andeha alevina, manofy ianao hony hoe maty, manofy ianao ny anjera teny ambony antsana, manofy ianao fa maty ny zanakao, maty ny vadinao, dia mitomany ianao, tena mijaly ianao. Izy aminareo ireo nanofy ratsy ka tiany ho tohizana. Fa raha vao tapaka iny tonga dia maninona ianao? Misaotra an'Andriamanitra, misaotra tompo hay nofy ratsy. Ohatra izany ny any amin'ny elo.
maivana ho azy ny zavatra resako anao zany fa ny any amin'ny elo zany tsy zavatra maivana ozy izy ny olona rehefa maty ranga dia maty io zao ny nofony ka any amin'ny afo be ahoana nanao famadihan-drazana zao zay mbola ao dada ka any amin'ny afo be ahoana zany manko ny tenin'ny olona ao ampasanao dada ka any amin'ny afo be ahoana tsisy afo be zany ozy izy nofony dada ny ao ampasana ary rehefa miraraka ho vovoka falefanahana any anaty afo ary any anaty afo tsy indray alina tsy adiny ray matsiaro mikikiky izy ao maya te hiala toa fa ao izy ndray andro ary raha vo manofy ianao ry havana tsy misy ndray andro fiamany tsy ndray alina zany rehefa manofy ianao amin'ny atandro dia efa nofy iny zay dia efa ao tsika manko raha manofy ratsy adiny ray fa ny fahaverezana mandrakizay mijaly ao anaty afo midididy ao anaty afo may ao anaty afo solofara dia mikikiky ao matsiaro anao hoe te hiala ao fa afaka sa tsy afaka tsy afaka rehefa nijangajanga ny olona tamin'ny androm-pahavelomany zay ny voalazan'ny baiboly ny asany manaraka azy rehefa diso ny sotro toka loatra ianao nanompo sampy ianao dia any amin'ny afo be ianao anaraka anao any ny tokanao ny fijangajanganao anaraka anao any oleo ianao any anaty afo any anaty fahaverezana any anatin'ny fijaliana ary misy fotoana ianao te hiala ty fa tsy tafaverina intsony le nofy misy nofy mako tafaverina hoe any paradisa averiko indray mandeha ohatra zany meko anao hoe nofy zany inona hoe zany fa sao dia ozy izy herina hoe zay le izy dia mba manofy azy zany dia zay fotsiny fa tena matsiary fijaliana ianao mangiry firy ianao any mena vatana vaovao ny fanahinao any ary vatana tsy mety maty zany no mahatonga an'Andriamanitra onena ny fanahin'olona nalahelo ny fanahin'olona ataovy aleloia mafy za Haleluya. onena Andriamanitra ary mahatonga an'Andriamanitra naporisika hoe ndana makany amin'izao tontolo zao nareo mitoriny filazany tsara amin'ny olona rehetra ambarao amin'ny olona fa misy ny fahaverezana misy ny afobe misy ny fijaliana mandrakizay andana vonjeo ny fanahin'olona ndana vonjeo ny fanahin'olona inona nefa ny problème mampiny ny problème mampiny dia zao rehefa sitrana izy dia ampy azy zay rehefa voavonjy izy dia ampy azy zay rehefa afaka nitosany dia ampy azy zay rehefa tahin'Andriamanitra izy dia ampy azy zay fa tsy miraraha zay olona very zany izy tsy miraraha ny fanahin'olona very izy mba fantatrareo ve avaiza ny volcan no mivoaka Any ambany tany. avaiza Any ambany tany. avy any ambanin'ny tany avaiza ny pétrole no mivoaka Any ambany tany. misy afo ao ambany ao teneniny eo nilanao misy afo ao ambanin'ny tany ao Misy afo ao ambany tany ao. ary hijafajafa ny olona hidididy ny olona hijajajaja ny olona ho any amin'ny lalam-pahaverezana zany ny mahatonga antsika ry havana tokony onena ianao raha misy olona maty ao anatin'ny fahotana tsy tokony afinaritra anao zany raha maty ny dadatoanao maty tao pisitro toka tokony alahelo ianao hoe Jesosy very ny dadatoako very any amin'ny afo be raha maty teo mpijangajangana ny faranao ny dadanao ny mamanao ny raitapo aminao maty teo mpifoana rongony maty notifirin'ny polisy fanagalatra tokony onena ianao very mandrakizay ny rahalahako raha maty ny anabavinao teo anatin'ny fanompo-tsampy raha maty tao anaty adalana ny zanakao dia tsy misy zavatra azo amboamboarina fa ny maso ny ara-nofo ny kipy fa maso ny ara-panahy sokatra tonga dia mivantanao amin'ny elo ary mididididry mandrakizay ao izany ny mahatonga an'Andriamanitra mamporisika atsika andao torina ny filazantsara Amen. teneniny eo nilanao andao torina ny filazantsara hoe Andao toriana ny filazantsara. ataovy aleloia mafiraresy lahatra ianao Haleluya. mila mamonjy andre olona manodidina anao reo ianao na iaino izy na tsy iaino izy na tsy aino izy na niratsiry izy na hotevatevaina ianao na hitenena ny ratsy ianao mila manambary ianao fa tia azy Jesosy tia hamonjy azy Jesosy Amen. tia hanafaka azy Jesosy tia hamonjy azy Jesosy
Amen. Reo fianakavianao reo. Tovy amaina. Amen. Raha lasanambavy misy devoir. Teneneo nilenao manana devoir tsika hoe. Manana devoir. Tsy ampy fotsiny hoe tonga eto anao mivavaka de mihira fiderana de mihaintoroteny de délivrena de entina mambavaka de tsofina rano tsy ampy zany. Tsy ampy zany. Mazava. Mila ianao mamonjy an'ireny olona ireny. Zavatra anankiray nefany. Zavatra anankiray mila anananao de fitiavana. Inona hoe azafady? Fitiavana. Misy olona mako nyteny sady ne pastera tsy mahay miresaka sady ne tsy mahay mitoriteny sady ne mienatra ny tena problème anao de enoy. Tsy hoe tsy mahay miresaka ianao, tsy hoe tsy mahay mitoriteny ianao, tsy hoe mienatra ianao, fa ny tena problème anao tsy tia fanahin'olona ianao. Inona hoe ny tena olana? Tsy tia fanahin'olona. Tsy tia fanahin'olona ianao. Zany ny tena olanao zany. Tsy hoe tsy mahay mitoriteny ianao, tsy hoe tsy mahay miresaka ianao, fa inona ny olana hoe? Tsy tia fanahin'olona. Tsy tianao tsy tia fanahin'olona ianao. Ozy izy ianao hoe avelao fotsiny ihany izy fa rehefa maty de maty. Zao nefa ny riavana. Andriamanitra de tia an'izao tontolo zao. De nomeny ny zanany lahy tokana mba hanao hidiny amonjy izao tontolo izao. Mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Eritsereto ange izany fitiavan'Andriamanitra andriavana. Ianao no tsy manisy valeurany an'io olona io, fa Andriamanitra manisy valeurany an'io olona io. Ripiny malala koa andao ho tia fanahin'olona. Amen. Rehefa mahita mpisoritoka ianao hoe aza latsaina izy, aza imezana izy, aza hozonina izy ho faty ao anatin'ny toka, mangatafa amin'ny rapon'ny tompo azy. Amen. Jesosy mamelany eloko vehivavy efa mamo izy. Mamelany elony. Vonjeo izy Jesosy. Fa ohatra an'io ihany ianao taloha fa mifahotana fotsiny samy hafa. Ohatra an'io ihany ianao taloha ratsy ohatra an'io ianao fa mifahotana fotsiny samy hafa. Ianao mety nanalazaza. Ianao mety nijangajanga fa izy mety nisoritoka. Fa nitovizanareo samy tian'Andriamanitra daholo tsika ry avatana malala. Amen. Mila tian'ireny olo ireny ianao. Mila manam-pitiavana amin'ny fanampanoty ianao. Amen. Le fahotana halanao fa io olona io mila tianao io. Mila vonjenao io. Za mivavaka ry havana. Iengane. Iengane. Misy amintsika manko de zao. Faly tsika rehefa maty ny adversaire. Manina hoe? Faly rehefa maty ny adversaire. Attention. Raha makany an-danitra io adversaire anao de tsy maninona. Fa raha makany amin'ny elo adversaire anao io ka maty ka faly anao. Tandremy ry havana. Izany faly. Raha misy olona maty ka makany amin'ny elo, Andriamanitra sa ny devoly? Ny devoly. Andriamanitra sa ny devoly? Devoly. Fa malahelo Andriamanitra. Raha misy fanahin'olona ray makany amin'ny elo, malahelo Andriamanitra. Ianao neny mety faly amin'ireny. Ary zany ny ananarako mpino. Aza mba mifaly zany raha misy olona mpanota maty. Aza to mafaly ianao zany. Napitaky troso aminao io olona io. Na ananao voly io olona io. Aza miteny aloha mihitsy ho faty ihany fa tsy nandony volako. Tandremy fa ny devoly miara-paly aminao amin'izany. Ary vidinao lafo zany satria Andriamanitra malahelo. Andriamanitra malahelo. Nefa ianao olona zanak'Andriamanitra. Ampy bloqué ny fiainanao zany. Ianao neny tsy malala. Naninona ny fiainako ny bloqué tampoka teo. Naninona ny fiainako ny tsy mandeha amin'ny zelonina. Andriamanitra malahelo satria misy olona vereny amin'ny elo. Ianao miara-paly amin'ny devoly satria maty le olona tao anaty fahotana. Ianao miara-paly amin'ny devoly. Tsy faly aminao Andriamanitra. Zany ny mahatonga antsika. Raha mbola misy hevitra ihany amonjena ny havanao. Ahoana hoe azafady? Raha mbola misy hevitra ihany amonjena ny vonjeo ny fianakavianao. Manana fitiavana. Onena fanahin'olona. Amen. Malahelo an'ireny mpanoty reny a Jesosy. Malahelo an'ireny fianakaviako mbola manompo sampy reo a. Malahelo an'ireny fianakaviako mbola ao anaty dadarabe reo a. Fa tsy ho zoniko reo tombo. Aloha reo faty ao anatin'ny adalanao. Attention a. Piara-miasa midevoly ianao raha mivavaka ho an'ireo olona reo faty ao anatin'ny fahotan'ireo. Piara-miasa midevoly. Satria ny devoly no faly mahita ny olona maty ao anaty fahotana.
mazava ve zany fampianarana mazava fa Andriamanitra tia andreo olona ireo tahaka ny tiavan'Andriamanitra anao ataovy amainina mafy zany amen izany vonina monjy fanan'olona izy amen asandrato ny tananao avereny zao Jesosy jesosy eo apesao aho apesao ah tia monjy fanan'olona tia monjy fanan'olona ho tia fanan'olona ho tia fanan'olona apesao amonjy fanan'olona apesao amonjy fanan'olona apesao amonjy fanan'olona amonjy fanan'olona misaotra tompo misaotra to amen amen tovy teaky ny olona vonina monjy fanan'olona e amen amen za avy adny Toliara tamin'ny herin'ny androany mijery adny amin'ny faritra rehetrarehetrany eto Antananarivo eto efa misy radio sy télé nareo koa mino fa hitory filazantsara nareo manomboka eto amen efa meko ny stratégie tamin'iza tapabolana nitoroteny teto hoe zao ny stratégie ampiasaina hitoriana teny amin'ny olona manodidina ampiasao ny fitaovana nananao na télé na radio na bafla kely ataovy alleluia halleluja maka USB misy na le tsy haiko na efa mivoaka amin'ny Facebook ihany le izy efa ohatrany efa mivoaka amin'ny Facebook ihany manatona ny sœur Philomène dia azonao alaina any andana paritao any amin'ny olona mba hanafahan'Andriamanitra an'ireny olona ireny amen amen fa mila famonjena ny olona fa adny amin'ny faritany ihany ry havana rehefa nakany Toliara tamin'ny herin'ny androany dia nandalo tao fianaratsony alakamisy ny lakamisy nandalo tao iosy ny lakamisy alina ny maraina indray nandalo tao sakara tao mpivavaka misy fiangonantsika daholo moa zany toerana rehetrarehetrany rehefa miverina zay dia niverina tao iosy nitoroteny tao dia mbola nitoroteny tao Ambalavao tsy eny Paris Alleluia dia mahita ny fiangonantsika any anaty ala any henonareo fa iresaka eto ho anareo rehetrarehetra avy any amin'ny faritra sy avy any amin'ny faritany avy any izy manana tanin-drazana tsangany hoe ny tanany zay manana tanin-drazana zay tsy manana moa zany dia aleviny etsy am-pasapito izy manana tanin-drazana tsangany hoe ny tanany alleluia eno zao ry havana mba hivavaka ho an'ny tanin-drazanao tsika androany Alleluia tavy amainina tsara moa amen na ho an'ny faritra fiavinao na ho an'inona hoe faritra fiaviana mba hivavaka tsika androany misy faritra 3 eto Madagasikara vato vavy fito vonany atsimo andrefana faritra atsimo faritra Nosy faritra Nalanjorofo faritra iny Manoro iny ty Atsinanana Loatra Mangoro faritra Boediny faritra Melaky faritra Savady Iadina Analamanga Sofia hidina daholo zay tsy voatanisako rehetrarehetra hivavaka ho an'ireny faritra ireny tsika androany raha veto Analamanga ianao dia hivavaka ho azy raha vadiny Tasy ianao dia hivavaka ho amin'ny faritra misy ianao raha avy any Betsiboka ianao dia hivavaka ho an'ny Betsiboka raha vadiny Bongolava ianao dia hivavaka ho an'izy ireny izany tena vonina fa sao dia mirediredy amen ataovy alleluia mafy za halleluja averiko indray mandeha azavariana fotsiny amin'ny droit anao manana droit atao délivrance manana droit ho sitrana manana droit ndray fitahina fa misy devoir ary devoir tsy sarotra zany hivavaka ho an'ireny faritra misy anao reny ianao Alleluia ataovy amainina raha resy lahatra tsara faharoa za mo vita congrès itiny efa avy any Tamatavy efa avy any Toliara maromaro ny faritra efa anteteziko androany hiantso fiaraha-miasa amintsika rehetra nampanatedina an'ireny mpino reny sy fiangonana reny aho hoe anome bafla ame inona zao bafla bafla kely bafla le bafla ina moa naran'izy ireny chargeable kely le sady tonga dia misy micro reny napatrina tena amin'izy ireny aho zao manko ry havatra ny mba atao-poko hoe misy faritra ny sady tsisy jirony tsisy courant tsisy télé tsisy radio efa nividy bafla atao akoatran'izay efa nividiana tsy taitaika dia nividy teo amin'ny anaky folo teo eo tamin'ny hatramin'ny voly na mahery kely angamba zay tsy haiko na folo na firy izay na 20 latsaka hatramin'ny septambra ny naka ty ina moa tsika zao septambra
atrabiny tao anatin'ny ray volany tao anatin'ny ray volany dia nividy an'ireny bafla kely ireny maromaro a dia nividy mini vidéo projecteur maromaro a dia nividy panneau solaire maromaro a dia nividy aho ina koa ty batterie maromaro zao manko ny atao poko riavatra marina fa mandrosiny eto Antananarivo ary raha eto Antananarivo tsisy zavatra mahaory aho za nge vao mivoaka ny trano dia mitaingina tomobile raha te hihinana pizza dia mihinana ataovy amen zany Amen. nareo rehefa mba manome volana hoe pasteur ty mba hividiananao jus tsy manome 10,000 zany ange nareo tonga dia misy manome amina million hividianana jus atao tsy manao aleluia koto nareo Hallelujah. zay nge tsisy zavatra mahaory anay na nkely Mahafletehaka. miada tsorona aminao fa tena miada antsika ary raha misy olona tena miada nangamba eto ambony tany a tena inoko raha ngafa zany voalohany zany tena voalohany Amen. Hallelujah. raha farafaratsiny a raha tsy voalohany a zany faharoa miadana indrindra eto ambony tany za hitanao ngeka milamitsainy Hallelujah. za io angeka tsy mbo taloha mifamaly mivaty fa zao za efa tsy mahay an'izany tsotony alleluia Hallelujah. efatra amby 20 taona androany ny fanambadiana mivady Mahafletehaka ho an'i Jesosy. antany mivadiko efa male fanahy kely aho Hallelujah. alleluia Hallelujah. raha misy olona miada tsaina miadana amin'ny lafiny rehetra tena mba mandinika ihany efa ozy aho hoe tena mbo anisany larana voalohany angamba to Sotra Jesosy. zavatra anankiray ihany tsy mampiada anahy zao na mangin'Andriamanitra efa tonga tany Frantsa ianao raha ndriary malala ery teny za efa tany Allemagne halleluia Hallelujah. efa tany Allemagne efa tany Maurice efa tao Congo Brazzaville Congo Kinshasa efa tao Ethiopie Hallelujah. mbola hoany keo anao raha fa za mianana ataovy amaina Amen. halleluia Amen. fa zao na mangin'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha ndriary malala ery teny efa nomeko anao fa misy fanan'olona any anaty alana aiza hoe izy io Any anaty alana. any anaty alana mila famonjena ianao malagasy ho adiniko amin'ny raha anao reny fanan'olona ire aza varina amin'ny confort fotsiny ianao eto Antananarivo aza varina mitaingina 4x4 aza varina mihinana pizza fa misy olona ny mila famonjena zany na tonga na mividy bafla kely amapolony nividy andreny vidéo projecteur nividy panneau solaire nividy batterie maromaro efa nalefa misy nandefa missionnaire maromaro ndananareo eto reto fitaovany reto ndana makany anaty ala ndana toriny filazantsara Hallelujah. misy fanan'olona ny mila famonjena Tovitehaky ny Hallelujah. fanan'olona. misy am'ireny olo reny 1 million frais zany ny antoko amin'ny frais Hallelujah. sady miaraka amin'ny fitaovana halleluia Hallelujah. fa vita inona moa re olona zay bafla kely 20 amin'ity firenena Madagasikara malalaka be te nisy amin'ny fiangonatsika fotsiny nefa ny hoany amin'ny 2,000 manerana ny Madagasikara firy hoe 2,000. ary ny hoany amin'ny 2,000 nisy amin'ny fiangonatsika manao ihany arak'izay vitako manao arak'izay tratrako raha nakany Toliary aho nampanantena ny pasteur tany andefa bafla ty abinareo aho Hallelujah. nampanantena tany Tamatavy nampanantena tany Fianaratsoa alleluia Hallelujah. tonga avy any anefa tsy nanam-bola tonga avy any ozy hoe Jesosy ahoana ny ataoko fa zary nampanantena andreo olo reo androany mampaheritynareo pino satria ila fiara-miasa raha misy aminareo avy eto Analamanga avy any Bongolava avy any Tasy avy any Atsimo Andrefana avy any Toliary zany avy any faritra Anosy avy any faritra Atsimo Atsinanana dia zao no ataotsika ho apitsika reny pasteur any amin'ny faritra ireny Amen. aza miteny pasteur fa reto olo reto asa na tena vonona ve reto olo reto raha tena tsy vonona ho apitsika reny olona any amin'ny faritra sy pasteur atsika any amin'ny faritra tsy ho apitsika vola izy
Iano tsara tsy ho ampitsika araboly izy ahoana hoe fo ampiana ara-pitaovana amonjena fanan'olona any amin'le tany tsy tany razanay akory fa fiaviany dadanay avadiny Ambohimangy du Sud any nisy fotoana le fiangonana tao fiangonana tao efa nandroso dia niemotra le fiangonana vokatry le pastera any tantana tao ohatrany tsy tena mahay le pastera sasany niemotra efa nisy pino hatrany amin'ny 500 niemotra hatrany amin'ny 700 le pino tao na eno an'izany dia naniraka missionnaire nomeko azy ny fitaovana rehetra andao nataovy ny asan'ny tompo dia misy fariparitra maromaro ny faritra atsimo atsinanana iny dia nao amin'ny renforcer an'ireny fiangonana ireny tany zao i paster io nalefako tany ray volana izy zay nalefako tany halleloja tapitra ny ray volana dia mialo indray ianao dia mifindra fiangonana hafa mirenforcer fiangonana hafa satria amin'le toerana efa misy pastera ihany fa renforcer 700 le pintos izy fa le paster iny tonga tany tafiakatra 500 am'zato izy am'izao fotoana zao Hallelujah. ataovy alleluia Hallelujah. satria misy fanan'olona safia zany misy fanan'olona zato firy hoe Zato. voavonjy tao anatin'ny ray volana verina mivavaka am-piangonana tamin'ny alalan'le bafla kely tamin'ny alalan'le écran géant kely tamin'ny alalan'le batterie kely nalefako any alleluia Hallelujah. miantso fiara-miasa ampino rehetra raha mety aminao dia ianao mihitsy nividy an'le bafla kely makanisa amin'ny andro meilleur électronique eo analakely ny raha amin'ny pastera heritidina ty izy dia hividy any amin'le 1,5 million na manatona ny paster hito rahalatojo atsakakena ny tatinareo izy koa mahita tsaratsara moramora koa izy alleluia mahita batterie mafimafy tsara reny izy panneau solaire mafimafy le vidéo projecteur kely reny tsy haiko zay hovidinao na batterie na panneau solaire fa teneninao mihitsy hoe raha avy any Ambongolavy ianao dia tsy mandefa any amin'ny faritsy Tamatavy akory fa alefatsika aiza le izy any Ambongolavy zao no namangin'ny tompo raha reo pino be da be ao amin'ny vaony oloko reo no samy manao mandray anjara brique kely avy eo na dia batterie kely na panneau solaire voavonjy ty Madagasikara ty izy fa nan'olona hovonjen'Andriamanitra Amen. ataovy alleluia mafy za Hallelujah. fa tena mila vonjena ry avany ty firenena ty raha tena vonina amin'izany ianao dia porifoy amin'ny tehan-tanana porifoy amin'ny tehan-tanana alleluia Hallelujah. raha tena tiana vonjenany ty firenena ty ry avany dia eo ihany ny lafiny politika eo ihany nina hoe fa antany anareo ovintsika nazo fahaleovan-tena tamin'inona 1960 tamin'ny 72 dia efa nahongan'ny olona ngiaby atsiranana fa tsy mety amin'ny olona ny fitantanana dia niditra raha manatsoa dia efa saika tsy haiko na saika vonon'olona koa ve raha manatsoa dia nanipokan dia meny amin'ny Ratsimandrava dia Ratsimandrava indray moa nisy nitifitra iny dia lasan'izy dia deratsiraka tonga tamin'ny 91 ozy ny olona tsy mety aminay dia deratsiraka fa ahongany da didiko tsara tamin'izany 20 taona tamin'ny 91 andeha androdana ninona zay mbona atadidy mbo teneny mafy mandanizy mandany jery koa ndeha ho any avoloha fantatry papanay tsara misaotra amin'ny papanay fa takizay efa lasako vovoka ohatr' zao za nisy mpitolona mafana fo tamin'ny 91 fantatry dadanay hoe ho faty le zalahy ty hoe ny avoloha ny maraina an'iny na lefa ny taxi brosy zay naka ny fianaratsoa fa vita ny tantara raha nakeny avoloha satria za le tena chef deba le tena makeo anolona le tena tsy matahotra maty reny fa siora fa maty za manko efa tena efimbetsaka ny saika matiny io tsy tadidiko tamin'ny taona firy koa lefa mipohana grenady gokana grenady ny kiboko dia tao mihitsy mibalana grenady tao mikiboko tao fa nisaotra ny tompo no ny famonjen'Andriamanitra alleluia
Alléluia. mbola misy diana bala ao raha ijery ianao. Alléluia. Alléluia. Naongan'ny olona raha tseraka tamin'ny 91 fa oziny olona hoe ampitiry Zafy Albert. Nampitiry ny Zafy Albert fotoana fotahorinany toziny olona hoe avy reny le raiky ala taloha. Verina indray le raiky ala taloha toziny olona hoe solo mpivarotra ronono. Iza le mpivarotra ronono ino dada izy zany. Mba hajaina ihany ny anaran'ny olona koa rehefa miteny. Iza hoe toziny olona mpivarotra ronono 2002. Tonga indray ny 2009 toziny olona hoe zay tsy mila an'io tsony fa aleo raisy ny tanora. Tonga indray ny tanora dia fa madibadika ohatra hatramin'ny androany ny politika riavana tsy mahavany olona an'ity fireneny ity. Ahoatra hoe azafady? Avy reto mafikaly zay teniko zay azafady. Tsy mahavaolana. Ny firenena miamahantra ny olona, miamahantra, miamijaly, miasahirana, miamitotongana ny fiainan'ny olona. Ny politika tsy mahavaolana. Ity baiboly sy fitoriana filazana tsara ity. Ity ady mahavany olan'ny olona. Alléluia. Ity ny mahavany olan'ny olona tovy. Alléluia raha tsy lata amin'izany. Alléluia. Tsotra ny antony. Ianao tsara. Tiatsika eto. Dahoro zay ataotsika. Ianao ary azo fanazavako zao. Ataotsika ny compte. Inona moa ny idiran'ny mpanao politika sy mpitondra fanjakana sy ny gouvernemanta amin'ny karamanao 5 millions io. Dia avy eo laninao amin'ny toka. Dia avy eo mivady amanjana koa tsy mihinan-kanina dia tsy voaloany ekôla azy. Misy idiran'ny fanjakana amin'izany ve? Sisy. Ny karamanao laninao amin'ny toka. Karamanao laninao amin'ny fampirafesatra. Laninao amin'ny fijangajakana sy mbevavy. Misy idiran'ny mpandoa karamanao amin'izany ve? Sisy. Aferatrinao zany. Tsisy mahovanao hiala amin'ny toka. Mpanao politika tsy mahovanao hiala amin'ny toka. Mpitondra fanjakana tsy mahovanao hiala amin'ny toka. Tsy mahovanao hiala amin'ny sigara sy ny rongony. Ato amin'ny Jesosy ihany manova ny fiainan'ny olona hiala amin'ny sigara sy ny rongony. Rehefa miala amin'ny toka ianao, miala amin'ny labera, miala amin'ny rongony ianao, mahafinaritra dia zao lasa olon-kendry ianao rahalahy. Lasa tsy mamohy vady tsony ianao. Milamina ny tokantranonao dia lasa sambatra ny akonanao. Ataovy aleluia. Alléluia. Filazany tsara ny manova an'ity fireneny ity. Zany mihitsy. Efa 4 taona ny malagasy niady tamin'ny dahalo. Niady tamin'inona hoe? Dahalo. Anontany anao aho. Tapitra ve ny dahalo amin'izao sa mbola misy? Mihabetsaka sa mihavitsy? Mihabetsaka. Ny miaramila tompoko ny gendarme ny polisy tsy mahafoana ny asan-jiolahy zany. Firifiry ny efa voatifitra fa maty. Fa 4 tao anatinareo reo ny jiolahy, olona dala, jilamboto, nanakirotona fiarahamonina, mpangalatra, fa eto ianao zao, niovy ianao zao, niala tamin'izany adalana zany ianao. Ity ihany mahova olona, ity ny mahova olona, ity ny mahova olona. Ataovy aleluia mafy. Alléluia. Ny tena politika mahomby. Mahafletehaka, mahafletehaka. Ny tena politika mahomby dia ny fitorinan'ny filazany tsara hatrany aparanta. Aleluia. Inona ny idiran'ny mpitondra fanjakana sy mpanao politika amin'izany? Marary ianao na misavin'ny havanao, tratrana cancer ianao narary. Tsy sitam-panafody. Zay vola azonao an-tsena mba mahazo tombony ianao an-tsena dia hividianana fanafody. Mahazo tombony hividianana fanafody. Mahazo tombony hividianana fanafody. Iza mampahantra anao amin'izany? Mpanao politika ve mampahantra anao zany? Mpitondra fanjakana ve mampahantra anao zany? Ny aretina ny mampahantra anao. Nefa firifiry aminareo reny marary tao anaty aretina, efa saiky maty, nandany vola amin'ny karena, ny fanena tamin'i Jesosy sy hitana soma tsara, delivrena dia afaka soma tsara, delivrena afaka soma tsara. Ataovy aleluia. Alléluia. Teneniny eo anilanao, iny boky maintimainty eny an-tanan'ny paster iny ny vahaolana hoe. Ny boky eny am-pelantanan'ny paster iny vahaolana. Aleluia. Alléluia. Rehefa toriny ity miova ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Alléluia. Miova ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Setra Jesosy. Mampirafy ianao. Anaky 5 vadinao nefa ny karamanao 2,5 millions. Misipanao etsakady fotsy. Misy anankiray etsakazomanga. Le vadin'olona tokoa mbola dalainao ihany. Dia menao 25,000 kely isaky mihetsika. Ny vadinao sahirana noho ny fijangajangana sy ny fampirafesana.
Iza ny menao tsiny amin'izany. Mahafinaritra. Rehefa tonga ato amin'i Jesosy ianao, nanaja ny vadinao ianao, nanaja ny tokatradinao ianao, dia io ianao tahian'Andriamanitra io. Raha lasiana bavy ahy, ny manova n'ity fireneny ity baiboly ity. Alleluia. Rehefa toroiny ity, ho voavonjy Madagasikara. Voavonjy Madagasikara. Alleluia. Alleluia. Za tena miantso ny mpanao politika. Raha tena nova amin'ny Madagasikara ny mpanao politika rehetra. Maro amin'izy 13 laza laza ny rotsaka ao. Ohatriny ny caution amin'ilay vola aloha le milotsaka filoham-pirenena. 1 milliard. Manana milliard daholo reo. Fa za tena miteny amin'ny mpanao politika. Raha tena nova ny Madagasikara, raha nova reo mpitondra fanjakana, reo le rotsaka filoham-pirenena reo, raha tena nova amin'ny Madagasikara, atosio mpitoro teny, atosio mpitoro filazantsara, atosio mpitoro filazantsara. Amen. Alleluia. Za tena miantso ahy ho adinareo akaikikaiky ny kandida rehetrarehetra reny teneno izy mila bafla ho ny pasteur Ertina hoe. Amen. Mila bafla pasteur hoe. Amen. Tovy alleluia, mila inona hoe? Mila inona hoe? Bafla. Alleluia. Teneno amin'ireny mpanao politika hitanao akaikikaiky anao an'ireto. Amen. Amen. Mibafla anankizato, 500, bafla 1000, hitoriana filazantsara ny anaty ala rehetrarehetra. Alleluia. Alleluia. Ty tsika eto. Awesome. Misy olona miova fo any, misy olona vonjen'Andriamanitra any. Alleluia. Za aloha tena noana mihitsy amin'ity ary fidy amin'ity, fa za tena mitady bafla. Alleluia. Bafla te akawan Jesus. Alleluia. Tady inona pasteur? Bafla. Apitao andry zalahy rehetrarehetra fa reo manan-karena daholo. Manana milliard. Anoana ho ny pasteur fa mila bafla izy hoe. Tsy bafla ray fa raha bafla ray mahavidy. Fa entiko hitoriana manerana any anaty ala rehetrarehetra. Alleluia. Raikitra sa tsy raikitra zany? Raikitra. Lasao. Marina nge zany. Tsotra angely antony ry havany. Raha tena fitiavan-tany razana sy fitiavana firenena, andao atosika amin'ny filazantsara. Andao atosika amin'ny filazantsara. Miova fo ny olona, miala amin'ny fanompoatsampy ny olona. Raha vao miala amin'ny fanompoatsampy ny olona, dia miova amin'ny fiainana. Marina zany. Miala ny aretina sy ny famosaviana. Sitrana ho azy izy. Miadana tsisy mpivady mifamono zany tsony. Mihena ny divorce. Mahafinaritra atao amintsika ato hoe mba tsisy divorce tsony atao amintsika ato hoe rehefa tonga tsisy misarabady tsony. Orakoraka alleluia mafy satiny. Alleluia. 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 Teneniny olinanao bafla ny ilain'ity fireneny ty hoe. Bafla ny ilain'ity fireneny ty. Alleluia. Raikitra sa tsy raikitra? Raikitra. Apitapitao any. Misy aminareo reo akaikikaiky ny zalahy rehetrarehetra any. Alleluia. Anoana mihitsy ny pasteur fa mila bafla hoe. Alleluia. Mila inona hoe zavady? Mila bafla. Any ahitory filazantsara ry havana. Aloha toriana ny tenin'Andriamanitra. Onena mihitsy ny foko. Mijery any amin'ny faritra atsimo iny. Eny andalatra eny zay mandeha tomobile nakany Toliara. Meo rano zay, meo rano, mila rano izy le ankizy mangataka rano. Inona moa no mahatonga ny ahitany? Ny fahotan'ny olona sy ny fanompoatsampiny. Ny fahotan'ny olona sy ny fanompoatsampiny. Rehefa nanompo sampony zanak'Israely tamin'ny andro ny Elipa aminany, 3 taona sy tapany ranon'orana tsy nilatsaka. Samy ry havana fa raha voatory amin'ireny oloreny ny filazantsara dia milatsaka ny ranon'orana, mahavokatra ny tany. Malalaka ny tany any atsimo any. Miakatra n'izany tapiny orombe zany ianao fa amatapitsisany hektara ngamba velara-tany tena midadasika amanetsy ny hektara azo amboleny fa ny ranon'orana miantota ozy aho hoe Jesosy raha toriana ny filazantsara amin'ireto olona ireto dia hibebaka ny olona. Alleluia. Alleluia. Raha lasiana bavy andao tsy variana eto Antananarivo fotsiny andao jererina Madagasikara. Marina zany. Za miantso anareo hoe mba nividy any eo amin'ny 20 mibavina vidiko fa tsy ampy. Malahelo misy pasteur be da be miresaka amiko.
mba mibafle zay paster nefa firin-jato firy arivo momby paster atsika tsy arako amantsy azy alofa andefa any anaty ala rehetrarehetra any misy fiangonatsika any 5 le mpino any ny sasany misy fiangonatsika ary any 12 mpino firy hoe 12 zao nyteneny reny paster reny paster mba tsy maka vola aminao zay nan'ny ariariary velona foana zay tiana mangazo ary no haninay velona foana zay tiana vomanga ary no haninay fa mangatanay paster mba mibafle zay toriana filazantsara fitianako an'ireo bafle reo izy ianao ny anakiraha epireo bafle reo 1,5 million ohatrina hoe 1,5 million dia mividianako an'le vidéo projecteur kely zay a 1 million ray efa misy 800 000 moa zao amin'le mpivarotra ao 800 000 dia reny le batterie reny a ohatriny moa reny le batterie efatralina le batterie mba tsaratsara ny panneau solaire etra ny eninalina ny ray ohatrina atao anatin'ny foko zany mba tsy hijariny eto Antananarivo ho aizy reny olona namantsika fipiray-tanindrazana amintsika reny alleluia ataovy alleluia mafy zany ny maova nyty fireneny ty tompo ty baiboly ty any amen raha ty novaina fa zany nge mitendry aminareo raha sanatiaviko ka manakarenina ny olona iray ozy izy any hoe paster maninona ny sanatriavina sanatriaviko any aloha raha sanatriaviko ka manakarenina ny olona iray kanefa mampirafy izy nahantra azy anankiroa sipany raha manakarena izy anontany anareo ahena ny ve io sa ho ampitombony mitombo izy andresy lahatra hoe ho ampitombony io raha manakaretina izy aloha démocratie mihitsy no ampiasaina atsangany hoe 90% resy lahatra tadidio tsara ry avatra fa ny arena de amplificateur de caractère averiko indray mandeha ny vola sy ny arena de amplificateur de caractère inona ny dikan'izany amplificateur zany hainareo zany ampli zany raha tsy mamisy micro azao tsy asiko micro mahenonareo sa tsy maheno maheno ihany mba to mamalika maheno fa maninona le feo ambany fa neny amin'ny 3 frère tsy maheno satria tsy misy micro ary tsy misy ampli tsy misy ina hoe tsy misy amplificateur ny amplificateur na ny micro dia tsy hoe manova ny feo ako fa na mikipy ary anao dia fantatrao ihany hoe feo an'izy zany paster ny feoko tsy miova fa ny amplificateur fotsiny maninona teneny mafy manamafy azy mampitombo azy mampitombo an'le feo mampivelatra an'le feo fa tsy mampiova feo ary ohatry zany ny vola dia amplificateur de caractère ny caractère zany toetra ampli any toetra anao inona hoe ampli amin'ny toetra ny vola dia ampli any toetra inona ny toetra anao androany raha misotro labe retinao androany kanefa mikarama 1 million dia labe raha isan'andro ny ladinao mikarama 1 million iny toetranao iny no ampitombon'ny vola raha vao mitombony vola satria raha mahazo 20 million ianao mihena ny labe raha ladinao sa mitombo izy andresy lahatra fa mitombo lany 180% ndray ataovy alleluia zay toetranao ihany no ampitombon'ny vola raha ohatra ny vehivavy anakiraika tia lamody tsy manam-bola fa tsy 2 millions par mois izy nefa tia lamody raha mahazo 100 millions par mois izy hiena ny lamody ny samy tombo miamplifie mampitombo ny vola le toetranao raha ohatra le olona kapoloka raha ialina isan'andro ny karamany mavita amin'ny loka izy tampotampoka teo izy mahazo 2 millions isan'andro
Antany anareo iena ny vola ampiasainao anatin'ny loka samy tombo. Ny tombo. Ny vola dia amplifié, amplificateur. Ampli anankiray mampitombo ny toetranao. Raha ny toetran'le olona tia manome kely ny ananany kanefa izy tia manome. Rehefa mahazo vola be izy vao maika maninona? Manome. Vao maika lasa tia manome. Ataovy aleluia mafy za. Haleluya. Mampitombo an'le toetra. Raha ny olona anankiray miavonavina nefa sady tsy manam-bola no tsy manana inina nefa miavonavina amin'ny fotoana izy mitombo ny volany lasa tsara fanavy e. Vao maika miavonavina. Ny vola dia mampitombo ny toetranao. Raha olona malemy fanahy ianao mahandro ka lasa manam-bola dia vao maika lasa maninona? Malemy fanahy. Raha olona matahotra an'Andriamanitra ianao tsy manam-bola ka lasa manam-bola vao maika lasa matahotra an'Andriamanitra. Ohatra ny pasteur Ertidina zao arakaraky ny ananany vola vao maika manao zavatra be da be izy amin'ny asan'Andriamanitra. Ataovy aleluia. Haleluya. Ho tonga tahaka izany anao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen, amen, amen. Aleluia. Ivavaka rehefa avy eo. Itsodrano anareo amarana ny toroteny ah. Amarana ny torotentsika. Antanino eo nirenao mbola ao tsara ve se hoe. Ao tsara. Izy izy tsy leo an'izany toroteny zany tsy leo. Haleluya. Asifiteka mafy te mafy te mafy. Amen satsy amen. Amen satsy amen. Amen. Raha lasiana bavy. Tsy andry anizanizy tsika. Se vorona rehetrarehetra hoentiko mambavaka rehefa avy eo. Atoatotsika dia hivavaka ho an'ity fireneny ity. Amonjy an'ity Madagasikara ity. Tsy amelantsika riavaka. Tsy eto Antananarivo ihany mahafeno coliseum any amin'ny faritra rehetrarehetra afeno coliseum andra lasiana bavy. Aleluia. Haleluya. Tena mivavaka andro manalina ao amin'izany angery avatiny. Mba hisy fanan'olona maro vovonjy. Hivavaka ho anao androany. Ho vovonjy eto daholo ny fianakavianao rehetra. Amen. Reo avanao manenjika anao io. Io vadinao misotro toka io. Io rafivavinao io. Ifanenato ianao sy ny rafivavinao. Amen. Ifanenato ianao sy ny rafivavinao. Misy miteny zao aiza koa pasteur oka kosa pasteur ka. Tsy tatiko miona amin'iny. Averiko indray mandeha. Iona to ianao sy ny rafivavinao. Hivavaka fa tsy maintsy voavonjy ny rafivavinao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Haleluya. Hivavaka fa tsy maintsy voavonjy. Io olona manao tsinotsinona anao io. Izy o bavinao manenjika anao io. Ireo fianakaviam-badinao manenjika anao io. Ho tonga hivavaka ato daholo ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, 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 amen. Amin'izay fotoan'izay ianao a efa lasa mpanao délivrance ianao amin'izay fotoan'izay. Dia ianao mametra tanana azy. Ianao no manao délivrance azy. Aleluia. Ataovy aleluia. Ianao anao délivrance an'io rafivavinao io. Aleluia. Aleluia. Ahitan'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Angankely tany sindry tonga ty. Aleluia. Dia hiteny an'ireo izy. Mba hivaovao kely ary rose kely ozy izy. Aleluia. Mba délivre. Ianao ny ametra tanana azy. Ianao ny anao délivrance azy. Iengane ho tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Iengane ho tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Reo avanao mpanenjika anao rehetrarehetra eo. Ianao no mpamatsy vola an'ireo fianakavianao reo. Ianao ny ame frais azy andeha hivavaka. Ianao ny ampindrana tomobile azy. Amen. Reo dadatoanao manompo sampy. Reo fianakaviam-badinao mamosavy anareo mianakavy reo. Amin'izao izy mbola mamosavy anareo. Maninona hoe? Hivavaka tsika. Fa amin'ny alalanao no amonjena izy mianakavy reny. Amonjena izy mianakavy reny. Esory ao anatinao fakahalana azy. Tsy mahasoa anao ny makahala azy. Avelao izy akahalanao fa ianao aza makahala azy. Raikitra sa tsy raikitra zany? Raikitra. Tian'Andriamanitra reny olo reto. Ohatra ny tiavan'Andriamanitra anao. Ohatra ny tiavan'Andriamanitra anao. Amen. 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 Satsy amen. Aleluia. Izy mba vonina hiara hiasa amiko amin'ny fitoriana filazantsara. Amen. Aleluia. Tena atapoko any riavany io e. Atapoko ny amonjy an'ity firenena malagasy ty. Reny vahoaka any anaty ala ireny. Malahelo mahita an'izy ireny. Tsoroko aminareo fa tena ontsa mihitsy ny fosy ny fanahy hoe tompo.
jery an'ireny olona any anaty ala reny hoe hoaiza ny tompo reny olona ireto a dia hoaizy reny olona ireny tsy mahalala fa tsy trombo izy ihany am tsy mahalala fa tsy dadarabe somby asa tsy mahalala fa tsy odigasy a hoaizy reny olona reny lasa dahalo daholo ny akamaron'ny tanora lasa dahalo tsotra le antony satria tsy tonga any ny filazantsara maty tofirin'ny gendarme sy ny polisy ny tanora malagasy satria mpangalatra hovonjen'Andriamanitra an'izy ireny za miteny aminareo manomboka androany ry havana andao tsy menatsy olona andao hanana fitiavana fanan'olona andao tsy tsitsitsony a andao hotoriana ny filazantsara andao aparitaka ny tenin'Andriamanitra valy soa anao reny ray andro any ray andro any ianao rehefa tonga any an-danitra reny ny atao satry-boninahitra ho anao reny inona ho anao reny hoe azafady teneniny eo nilenao satry-boninahitra ho atinao reny amen na satsy amen rehefa voavonjy reny olona ireny satry-boninahitra ho anao reny ianareo zao any mbo satry-boninahitra ho anay ndray andro any hoe raha ndriary malala eritiana ho Jesosy re olona reo no nivonjenao ta Madagasikara atrany a France satry-boninahitra ho anao reny ary raha ialy eto ianao ndray andro raha ialy eto ianao ndray andro inona mba satry-boninahitra ho anao fa nan'olona firy ny mba voavonjinao firy zay efa nozononao zay mba firy amin'ireny nangatanao hoe tompo avonjeo izy engany manomboka androany mba tsy hanozon'olona tsony ianao ivavaka ho an'ireny olona mbola very reny ianao hoy Jesosy teo ambony azo fijaliana manao hoe raha eo mamelany le olona nanindrona lefina azy le olona nandrora azy nandreoaka niteny ratsy azy nanompa azy le fahavalo azy le nakala azy nandatsy azy ahoana ny teny Jesosy mamelany elo ny fatsifatany nefa firy aminareo reo mba manana tsosa man'olona 75,000 dia efa ozona ny alefanao ozoniko hatrany amin'ny taranako ao mihitsy amina question 75,000 mba rary ny ve zany mampalahelo n'Andriamanitra nge io olona io raha vereny amin'ny elo mampalahelo n'Andriamanitra izy sy ny zanany nefa dia ozononao amin'ny question 125,000 mengaverinao anana fitiavana fanan'olona ianao manomboka androany halleluja itsodrano anareo androany teny vavaka ho anareo ao ambadika izay fitiavana fanan'olona zay ao ambadika izay fitiavana fanan'olona zay tsoriko aminao maro aminareo reo tsy ianao tsy ny asa saranao tsy ny atsembohanao Andriamanitra mihitsy no anangana zavatra lehibe ho anao Andriamanitra no anangana trano ho anao anome fiara ho anao anome zavatra irinao tsotra le antony satria ianao manao zay mahafaly an'izy rehefa manao zay mahafaly an'Andriamanitra ninao Andriamanitra no mitahanao izy izy naray tsara n'izany toriteny zany mitsangana eo plasinao halleluja rehefa avy eo toizako aty amin'ny 3 frère mivavaka androany hitsodrano anareo fa zay valim-bavaka tsy azotsika teo amin'ny délivrance tsy azotsika amin'ny famaitran-tanana dia ho azotsika ao ambadiky ny fitiavana fanahan'olona raha latsena isy aminareo reo andray valy sogo avatra ozy izy Jesosy andray avy zato eny eto amin'izao fiainana izao ao ambadiky ny fitiavanao fanahan'olona io dia ho débloquen'Andriamanitra ny fitahiana arabola rehetrarehetra hoy hoe ho débloquen'Andriamanitra ny fitahiana arabola rehetra ao ambadika ahoana hoe ao ambadiky ny fitiavana fanahan'olona maniry na ho anao ty amin'ny 3 frère na tia karobato na eto bypass raha ohatra ka tsy poritra dia aza mivezivezy fa tena n'olo tenitsika androany raha ohatra ka tsy poritra dia aza mivoaka mety tena zava-dehibe ny fotoana androany hatramin'izay dia ianao ihany ny fantatrao fa androany ny men'Andriamanitra lakile vaovao entinao hitodika ny amin'ny fanahin'ny olona mbola very akipibo masonao razonao atao vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra
Vahaony olo, vahaony olo, nandefa ny tena izy mba asitra.